Dia izay ekipan'ny météo malagasy indray no mandroso tokantrano amin'ity alahady manolotra ny araba tompolasy tompovavy. Mbola mitoetra amin'iny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny hatrany ilay andian-drahona lehibe iray. Ho betsaka noho izany ny orana ka tafiditra mahazo ny fampitandremana miloko mena ny faritra Vadivavy Fitovinany Atsimo Atsinanana ary ny distrikan'ny Taolagnaro, Ivohibe, Iakora, Ambalavao, Fianaratsoa, Antanambao-Manapotsy, Marolambo, Mahanoro ary Vatomandry. Mila mitandrina ny amin'ny abetsaky ny orana ny mponina amin'ireo faritra ireo manomboka anio hatramin'ny fahatelon'ny volana Jona ary Mariana mpamitatra hatramin'ny faritra avaratra ny atsinanan'ny Madagasikara iny izany. Mila mitandrina ihany koa ny mpanjono an-dranomasina Morotsiraka atsinanana ray manontolo mipakatra amin'ny faritra atsimo iny satria ahery dia ahery ny ranomasina. Arak'izany dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitsy voalohany ny volana Jona 2024. Anorana malefaka miha matevina manomboka amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo ary Atsinanana. Somary aka endrika tandrifin-drahona kosa izany amin'ny faritany Fianaratsoa teo aloha andrahoana ary mety ho arahana herika ny amin'ny faritra ny Avoatany indrindra ny aty amin'ny faritra Analamanga sy Itasy. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Ho amin'ny rapitsy tolakandro dia hitohy hatrany ny orana malefaka miha matevina ny Antalahy, Analanjorofo sy Atsinanana. Aka endrika tandrifin-drahona kosa izany ny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara ray manontolo ary anerika manify aty amin'ny faritra Analamanga sy Itasy. Ho tsara kosa ny andro ny amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara ray manontolo iny. Mikasika ny maripana voatombatomana ho amin'ny rapitsy maraina indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy raha noharina tamin'ny androany. Ho amin'ny faritra ny Avoatany manodidina ny 12 hatramin'ny 14 degré Celsius, ny faritra ny Morotsiraka Atsinanana sy andrefana kosa 20 na 20 na 20 degré Celsius. Ho amin'ny rapitsy tolakandro izay dia somary hisy fidinany kely ny maripana 13 degré Celsius ny any faritra Maivatanana any, 13 degré Celsius ho anareo any avaratra ary any amin'ny faritra atsimo 13 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ho an'ireo tanan-dehibe vitsivitsy ivelan'ny nosy indray dia toy izao manaraka izao no tsara ho fantatra ibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Milan. Ho tsara ny andro ny Johannesburg sy Nairobi fa ny faritra Paris sy Bangkok no anorana tandrifin-drahona mety arakotraka. Ho an'ireo nosy vitsivitsy manodidina ny Madagasikara indray dia anorana tandrifin-drahona avokoa amin'ny rapitso any Port-Louis, Seychelles, Comores sy Saint-Denis any. Dia izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no namarana ny météo antsika mihitsy izay fa nahazo ny tandrify avokoa isika rehetra manome fotoana anao ny tenako amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.